Tafaraka ndretsika topolasitoboko vavy amin'ity takarivany sabotsy ity manolotra ny arahaba dia manasanao ampanajany zay anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany efendrasany maro fatratra izao fotoana izao ary dia tsy hampiandrina hoe lary zahay fa irosa vetrantsika ao anatin'ireo vaovao saika tazana tetsy amin'ny hotely Carlton Anosy avokoa tamin'ity androany ity nandritra ny fankalazana ny tsingeritaona fa 2012 ho an'ny antoko politika tiako Madagasikara na tim ireo mpanao politika niara-dalana tamin'ny antoko tao anatin'izay 2012 taona ny jorony izay nambaran'ny filoha n'izany antoko izany andriamatoa Karavalomanana fa tokony hifamelana malagasy indrindra ao anatin'ny fitantanana ny firenena satria dia latsaka katerena hatrany ny vahoaka rehefa misy ny olana eto amin'ny firenena. Tetsy amin'ny hotely Carlton no ny famotony tamin'ireo mpanao politika sy olona maro nasainy ny antoko tim amin'ny fankalazana ny tsingeritaona fa 2012 ny jorony. Tonga teny an-toerana avokoa ireo mpiaradia tamin'ity filoha teo aloha Karavalomanana tamin'ny fotoana nanangana ny antokony. Nandritra ny lahateny nataony no nilazany fa tokony hisy ny fifamelana, tokony hisy ny fifanomezan-tanana mba hampandrosoana ny firenena. Raha nisy ny fahadisoana vita hoy izy dia aoka isika samy hifamela. Ireo namana azy tapaka, sakaiza, mpiara-mitolona, nandritra n'izay 10-12 taona zay. 10-12 taona tokoa zay ny ampy anankiroa, 2 taona no nidirako amin'ny sehatra politika. Fa 40 taona kosa, na 40 taona tamin'ny fandrarahana. Nanisika sy nandrotsaka an'izay atao anatin'ny fokontao dia hoe mahita loatra ny fahasarana tamin'izany fotoana izany 10-12 taona lasa zay, 17 taona lasa zay. Tamin'izay dia nilaza fa hoe za tiako to moa avery ambanivohitra Amerika Isinary mitondra ronono tamin'ny bisikileta. Niala tamin'ny tsy misy no tonga tamin'ny manakolazay tamin'ilay fotoana izay. Ary ohatran'izany koa amin'ny politika amin'izao fotoana izao. Raha 17 taona tsy nahalala izany politika izany fa raha resahana kosa dia niala tamin'ny tsy fahalalana amin'ny politika fa manakolazay koa amin'izao fotoana izao. Ka dia miarabantsika rehetra tonga Soweto. Miarabantsika zay niaraka, tsy nisy ny adievitra, tsy nisy ny olana, fa miarabantsika koa zay tao anatin'ny nisy ny disadisa. Aoka ny lasa momba ny lasa, minonareo aho. Fa ny lasa momba ny lasa. Zay maha olombelona ny olombelona tsy ho feno zato isan-dato akory. Ka raha nisy nanafitohiny, na nisy tsy fitovikevitra, raha nisy koa zavatra hita fa tena nahatezitra dia lahatsiny. Ka ity fankalazantsika fa 2012 taona ny tiako Madagasikara ity dia tena ankalazaintsika ampirahalainy, ampitiavana, satria ny fisian'izany firahalaina sy fitiavana izany no ahafahantsika. Raha mikasika ny hoavin'ny antoko tim kosa, indrindra fa amin'izao fotoana mahakaiky ny fividianana izao, dia nilaza ny filoha teo aloha Karavalomanana nandritra ny lahateny nataony fa manana paikady matipaika ny antoko tim. Efa mipetraka hoy izy ny lamina rehetra mikasika izany. Taorian'ny lahateny rehetra dia nisy ny fanapahana sy fizarana mofomamy nentina nahatsiarovana ity fa 2012 taona ity. Firarintso no natolotra ireo olona rehetra tonga tetsy amin'ny Carlton na ho an'ny antoko tim.